vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba nanisik ampunyang palay aminiran Luka toko fadimy andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nampahazahoan'i Jesosy any Petera azan-dranobe ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihan'ny Genesareta Jesosy ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisin'ny fary izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasany aratony ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azan-drano fa Simona namalaka nanao hoe tompoko mandritra ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazona inona na inona kanefa no niteninao dia hoe ho alatsaka ny arato ary rehefa nataony izany dia nahazo azan-drano be dia be izy ka efa nisy tritra ny aratony ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary no fianoany ny sambo kely roa ka efa saky ny lentika. Halleluja. Ato amin'ny Jaona toko fahadimy tantara anankiray hafa akatsika lesona. Jaona toko fahadimy andininy fahadimy manao hoe ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 80 taona raha nahita azy nandry Jesosy dia nahalala fa efa toy izany ela izy dia hoy Jesosy taminy dia ho sitrana navay ianao ilay marary namaly azy hoe tompoko raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona andrombokay ao anaty fary nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izany andro zany. Halleluja. Jaona toko faharoa no amaranantsika azy andininy fahatelo ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy tamin'ny Jesosy tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy raha vehivavy moa mifaninona kory izaho sianao tsy mbola tonga ny fotoako. Ary hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay asaina ataonareo ary nisy vato enina mahalany rano indrona intelo fa ny vata avy nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaon'ny jiosy. Dia hoy Jesosy taminy feno rano no isiny dia no fianony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy tovozy amin'izao ka iento eny ampandahatra ny fanasana dia nientiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga ho divay ny mpandahatra ny fanasana
nefa tsy nahalala izay ny aviny dia ho dia ny fanimpanompo izay nanovony rano nalala dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe araka fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha ary rehefa nisotro bebe ny olona dia avao ny ratsiratsy kokoa fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka androany. Ataovy aleloia. Rehefa avy eo tsika dia hivavaka ho anareo ary anao délivrance. Za tena resy lahatra fa ity délivrance ataontsika androany eto ity dia tsy ho an'ny mpanota fotsiny fa araky ny efa averimberiko amin'ny radio sy télé dia ho anareo mpivavaka, ho anareo mpino, ho anareo kristianina. Dia hisy heriko hitsofoka ao anatinao androany. Ho afaka mihitsy ianao rahalahy sy anabavy malala. Ary ny fanambotsika rahalahy sy anabavy ao anatin'izao ray volana sy tapany arahantsika eto Tamatave zao. Atsapa fiainana tsy mbola atsapanao hatramin'izay ianao. Atsapa fifaliana tsy mbola atsapanao hatramin'izay ianao. Andray fiadanana izay mbola tsy hitanao hatramin'izay ianao. Andray fanasitanana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena hivavaka ho anao tsika androany. Ireo fanamamatotra anao ninina endrika izay zany ho faranana amin'ny anara maherin'i Jesosy. Maneke ianao ho afaka androany. Avy zao Jesosy tsy maintsy afaka androany. Manaky ho afaka androany. Manaky ho afaka androany. Manaky ho afaka androany. Andray fiainana vaovao. Amen. Miangavy anao atonga eto. Ino ny ty teniko ty? Mafinaritra ny miadana. Mafinaritra ny sambatra. Mafinaritra ny faly. Ataovy aleloia. Mafinaritra ny miainao anatina fahasambarana. Tenenao zay ny irenao mafinaritra miainao anatina fahasambarana hoe? Mafinaritra ny miainao anatin'ny fahasambarana. Efa hitanay ny fijaliana tompoko. Hitanay zany ny fo maraina isan'andro mandeha mikarama. Any ka nambo te atory ianao amin'ny 2 maraina, amin'ny 3 maraina mbola te atory, dia tsy maintsy miala eo ambony fandrina. Na andro avy orana, na ririnina andro, satria tena hoe andeha hikarama. Ary raha vao tsy mifo maraina dia tsy mahazo vola. Efa hitanay tompoko zany loloako, miloloako, manina hoe? Tamin'izay mpivarotra ko, milolohan'ireny akoho be reny, ny akoho vidinay amin'izany, reny le poularda reny. Le poularda le akoho manatody lavo reny. Any amin'ny 2 kilô sy fefany anankiray na 2 kilô farafahakeliny. Reny ny lolo avonao mandritry ny 5 kilometatra, 4 kilometatra ny lolohan'iny ianao. Akoho misy hatrany amin'ny 20 nisany eo ambony lohanao ao. Mafy zany. Marary ny atao amin'ny atoko ao. Reraka ianao amin'ny lolohan'io. Mandritry ny adiny raiky sasany ianao amin'ny lolohan'io. Ary ny tena mahasosotra amin'ny akoho dia zao. Tsy vitany hoe lolo avinao izy dia mbo miperaka tsara. Fa manao ny ataony zalao ambony ao. Ao izy no mikakao ambony ao. Ary ny kakahany reny ino izy ty? Akoho manatody lavo reny tsy mitovy amin'ilay akoho gasy. Miaraka amin'ny ranony izy avy any. Ary dia midina moramora manaraka amin'ny andronao. Tsotsorika eto akaiky vavanao eto izy gaga ianao inona ary zany. Zany ny fijaliana ny ainana taloha. Raha tsy manao an'izany ianao tsy mahazo vola. Fa mba efa hitanay koa zany miadana zany. Efa hitanay zany fiainana mahafinaritra. Efa hitanay ny taingina roplanina, helikoptera, karazana tomobile. Efa hitanay zany mba mandray vola amina million sy centaine de millions zany. Fa mahafinaritra ny sambatra rahalahy sy anabavy. Mahafinaritra miadana. Ataovy aleloia. Aleluia. Allo ihany miadana, allo ihany miadana. Efa hitanay zany matory. Matory miaraka amin'ny voalavo. Matory amina toerana maimbo. Matory amin'ny eny atsena ianao dia ao anatina toerana tena tsy zarizary. Fa efa nihitanay koa zany natory. Nisy fotoana nakany ampitan-dranomasina nakany a Congo. Nasaina fiangonana tany. Zany vombo ny ainako tamin'izany hoe manofa trano 6 millions ny ofana chambre ray isan'andro. Ohatriny hoe 6 millions. Tapabolana nijanona tany any ho any amin'ny 200 millions vola lany zareo nikarakarana natany. Ozy hoe ohatsa miadana zany
Ataovy aleloia mafy zany. Aleluia. Mafinaritra ny miadana. Teneniny eo anilanao mafinaritra ny miadana hoe. Mahafinaritra amin'ny miadana. Aleloia. Efa hitanay tompoko zany hoe efa nitantaraiko tamin'ny sabotsy zany. Nisy fotoana zay tena hoe tao anatina fantrana lalina. Na ny loka hoanina tsy misy. Vary indramina. Reny le anandrebaka le tahona anandrebaka reny ny tsiponina. Le taho tsy hoe anandrebaka fa tahona anandrebaka le tahony manta be le ratsy be iny. Reny ny tsiponina reny ny atao loka. Reny ny atao loka. Fa mba efa nisy fotoana ny hitako zany nakany ampitany ranomasina zany. Minakanina vary ray pla. Vary ray pla. 2 alina sy ray hetsy ny ray pla. Ataovy aleloia mafy za. Ohatriny na hoe. Za moa am'zany tsy miantoka vola fa hita vazaha ianao de gaga fotsiny ianao hoe wow. Ohatra milama zany hoa. Taovy amana mafy rahalasena ba. Amen, amen. Mafinaritra ny miadana. Teneniny eo anilanao. Mafinaritra ny miadana hoe. Mahafinaritra amin'ny miadana. Ary izany no tiako atongavana amin'ny vavaka ataontsika androany. Délivrance atao androany. Hiala ao anaty alahelo ianao. Hiala amin'ny toerana misy anao io ianao. Hiala ao anatin'ny tebotebo sy mitsosa ianao. Amen, amen. Mampalahelo angery havany zany hoe isan'andro ianao dia tebotebo ao anaty trosa e. Ho avin'ny tompotrosa. Inona indray no lazaiko. Ary misy fotoana ianao mavita mandainga mihitsy. Mavita manina hoe mampiresaka ny tompotrosa. Tsy mahita tory amin'ny alina. Inona indray no lazaiko ampitaky vola. Fa izao ry havana. Mafinaritra zany hoe matory ianao amin'ny alina. Tsisy olona eritreretinao manatrosa aminao. Tsy mitebiteby amin'ny trosan'olona. Tsy mitebiteby amin'ny volan'olona. Voalohany ho ara-dalàna tolotolo zay tokony ho alohanao. Itsotra amin'ny tsy hivavaka ho anao anana fiainana mafinaritra ianao. Anana fiainana mafinaritra ianao. Amen. Indraindray anena ianao ary. Na ianao ary mandinika hoe Jesosy aiza ianao hoe. Mafy eny mahazo a Jesosy. Mba mivavaka ihany ahy. Mivavaka ihany ahy. Androany amin'ny lakile anao. Aiza ny problème anao. Inona no mahatonga n'Andriamanitra tsy mamaly vavaka anao. Aiza ny problème anao mahatonga ny fiainanao bloqué. Inona ny olanao. Omen'Andriamanitra lakile anao androany. Ho ampiasain'Andriamanitra io lakile io. Amanao zavatra rehetrarehetra eo anoloanao eo. Fa rehefa eny ampelantananao ny lakile. Misokatra ny lalana rehetrarehetra relasana ba. Izy mino azany iza. Amen. Ataovy amen dia amen dia amen. Amen. Toy izy nitehaka. Aleluia. Zany zavatra mafinaritra zany ry havana. Tsy voatery ho latsain'ny olona ianao. Ndraindray ianao tena tenenin'ny olona manao hoe aiza ny Andriamanitra reo e. Nareo any am'sio azo mivavaka nefa tsy hitakory zay eo e. Aza matahotra ianao. Ireo zay nandatsanao reo. Ahitany Andriamanitra velona hihetsika eo fiainanao. Izy mino azany iza. Amen. 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 Rehefa mijery an'ireto tantara anankitelo vakitsika teto reto tsika. Tantarany voalohany raisitsika teo dia ny tantarany Petera. Petera sy ny apôstôly. Ndray andro Jesosy dia nitory teny teo amoron-dranomasina. Nitory teny ary nindrana ny sambo keliny Petera izy. Mba ampondrano kely sambo kelinareo aloha ry Petera. Mba hitoriko teny. Vita ny tory-teny nataon'i Jesosy. Dia hoy Jesosy matsy amin'ny Petera. Mandro soany amin'ny lalina. Lioka 5 ndovakitsika. Eo amin'ny 9:4. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy. Dia hoy izy tamin'ny Simona. Mandro soany amin'ny lalina. Ahoana ozy? Dia alatsao ny aratonareo. Azahoanareo azandrano. Dia atao inona hoe? Fa Simona namalaka nanao hoe tompoko. Mandritra ny alina ny efa nikelezana iaina. Nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia ho alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany dia nahazo azandrano be dia be izy. Ka efa nisy tritra ny aratony. Asiviteka mafy rahalasana ba. Haleluya. Ny tena ola mpivavaka. Ny tena ola ny mpino amin'izao vanim-potoana izao
dia niady hevitra, niady hevitra, tiady hevitra, zatra ohatrany hoe rehefa misy zavatra atao dia mbola tia metraka fanontaniana ihany aloha amin'i Jesosy. I Petera teto dia nanarato nandritry ny alina. I Petera dia lehilahy mpanarato ny asany. Ary tsika tia morontsiraka te Tamatavy dia malala tsara. Ndray andro agaga tetsy amin'ny tetsy akaikin'ny Neptune teo akaikin'ny port teo. Petrapetraka teo ah. Gaga nahitany mpanarato avy any niazakazaka ary zalahy. Reo izy dia tarafiny ery amin'ny 100 mètres ery na sa 150 mètres ery. Reo. Niazakazaka ary zareo avy any. Nalefa ny lakana miaraka amin'ny arato tonga dia nalatsany ny arato miaraka amin'ny lakana. Nalatsany. Nistomy zalahy avy any. Fa tonga dia nisy hatrany amin'ny 5 koveta angamba trondro. Reny le inona ny anaran'le inona izy ty? Le fotsifotsy tsara tary le ngezangeza reny ny ngezany. Ino moa ny anaran'izy reny? Pescaval. Tena tonga dia 5 koveta hoa. Dia mbola miverena ny zareo dia mbola nazo izy. Dia za zany mijery. Ozy izy zareo reny. Raikana tonga dia rehefa dia mijery inona ro aza nita ny zalahy zany. Mijery za tsy mahita. Ry zalahy mahita. Mahita izy satria efa zatra ranomasina. Efa hainy izy hoe reny ny trondro. Efa hitany hoe reny le zavatra. Ianao mijery tsy mahita. Ohatr'izany zany mihitsy ry Petera. Ainy io manarato. Ainy io. Nandritry ny alina izy nefa nanarato. Hitany daholo hoe ato zao no misy trondro. Ato zao ny toerana tokony andatsahana an'ity. Fa nahazo izy sa tsy nahazo? Tsy nahazo izy. Na dia fozaorana ray ary tsy nahazo izy. Tsy nahazo na dia pirina ray azy. Efa nanasany aratony izy. Andory zalahy andeha hody fa tsisy ninina. Tonga tampoka Jesosy. Alleluia. Inona nataony Jesosy taminy? Rehefa avy nitory-teny Jesosy, izy avy niainy tory-teny, niainy fampianarana teo koa satria raha vao nitory-teny Jesosy dia mba anisany mba niainy teo izy. Alleluia. Fatary Jesosy tsara ny problemany. Fa tsy nahazo na inona izy mandrakalina. Hoy Jesosy mantsy azy, ndana alatsao ny aratonareo. Alatsao amin'ny lalina dia alatsao fa azo azandrano ianareo. Asivitehaka mafy lasana mafy. Inona ny navalin'ny Petera? Eo amin'ny 15 hoy izy. Fa Simona namalaka na hoe tompoko. Mandritra ny alina no efa nikelezana iainy fa tsy nazo na inona izay. Mandritra ny inona izy? Mandritra ny alina. Eo ny problema kely amin'ny zanak'Andriamanitra. Rehefa miteny Jesosy hoe zao atao. Miteny Jesosy hoe ty atao. Dia inona ny olany zanak'Andriamanitra? Ohatrany tia metraka ady hevitra kely. Tia metraka ady hevitra kely. Pastera, karaha ohatra moa io ny atao dia nahoana? Jesosy raha ndray ty fanapa-kevitra ty dia ahoana? Raha ohatra moa sasany Jesosy hivavaka rehefa larobia atoandro, alakamisy atoandro, dia nahoana ny tsenako? Raha ohatra moa zany Jesosy ka andeha hivavaka sabotsy tontolo andro, dia inona no ataoko? Ahoana ny asako? Ohatrany tia metraka ady hevitra. Tia metraka ady hevitra. Raha mandeha mivavaka moa zany Jesosy dia mivavaka fotsiny avy zany dia tonga dia miova amin'ny fiainako. Ohatrany tia metraka ady hevitra. Andro andro lasaina bavy miantso anao ah. Zay zavatra sainy Jesosy ataonao dia ho ataonao manomboka androany. Aza zatra miady hevitra. Hoy hoe aza zatra miady hevitra ataovy. Alleluia. Aza zatra miady hevitra. Nisy mpivady zay nanantona anahy ankeo maraina. Nalemy io anabavy io nanomboka 2016 io. Vao nanomboka teraka io anabavy io nanomboka nalemy. Ary nalemy tena hoe tsy afaka nandeha mihitsy. Nisy fotoana izy mivady reo ny ao tamiko. Dia zao ny teneniko taminy. Ajanony amin'izay fanafody. Ajanony ny dokotera rehefa tsy sitrana. Dia zao ny ady hevitra tao anatin'ny lera lahy. Nampitahory ny fianakaviana izy. Raha maty io avana io toriana ianao, gadraina ianao raha maty io. Natahotra lera lahy. Nefa hitany ankeo nandeha dokotera, nandeha hôpitaly be, tsy sitrana. Nandray fanapahan-kevitra izy.
ajanoko pastera amin'ny fanafody fa aloha ivavahana ny vadiko ataovy aleloia io Alléluia. raha matoy io de malemy aza aiza izy mivady asa raha ao izy va mba mitsangana kely hoe zavady avy ty moa avy ty ny anambavy aza matahotra mandeha tsara am'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy alefa za matahotra ianao fa mandeha ianao aleloia maka ty avy ty koa ianao ralahy maka ty nareo mivady ataovy aleloia mafy zany aleloia aiza moa ny fiakarana aty asiviteka mafy efa afaka mitohatra am'izay lefa zahay asiviteka mafy zany iza moa ny anaranao ny anabavy Valérie ary anaranao raha lazovy alo miarakaraka kena raha José zao José le tsy novena tsara moa no naparary vadinao io raha nanomboka 2016 nisy croisade lehibe natao tamin'ny Soavita tamin'ny 2016 inona naparary azy niteraka izy tamin'ny 2016 io niteraka ny zanaka ny atao Esther zay de tena nalefa taloha hôpitaly niteraka vao niteraka herin'ny semaine de tsy nono tamin'ny tsony le zaza fa tonga de nalemy izy tegna nalemy tanteraka tonga izy de nalemy tanteraka izy de nalefa taloha hôpitaly be tamin'ny réanimation de ny zava-misy tamin'izay navoaka foana izy tena nandany vola mankarena zay tamin'ny fotoana zay de niteny le dokotera hoe tsy sitegna ny tsony ty fa tsy vita ty nalefa nalizy tantananarivo nalefa tahatrany amin'ny l'hôpitaly Manarapenitra nafindra amin'ny hôpitaly Manarapenitra zay nalefa tanatao scanner tsy hita ihany le aretiny de izy nanahoana ny fisehoany le aretiny tamin'izay fotoana fisehoany aretina zany ohatran'ny délire zay izy voalohany tena tsy natsaro tena misy na ny zanany azy de tena tsy fantany fa nahilikilika anazy ohatran'izao herinandro après nisy teraka am'izay avy teo de tonga de tsy natsaro tena izy tona tsy natsaro tena misy de karaha hoe sady nalemy izy no tsy miteny nalemy vatany jiaby tena nalemy jiaby misy tonga de olona mibata tsisy azony atao mihitsy na izy ny tanany ty mikenkona tena efa ny fianakaviana zany metrehatra efa ho faty tanteraka efa tsy velona de tsony sainy koa efa very ny seny koa very tsy mahatadidiny anarany na ny zanany azy tsy tadidiny tamin'ny fotoanan'izay tena izy koa efa tsy miteny izy tsy miteny misy de rehefa hiteny izy de soratra leny telefona de soratany ohatrany tsy mahafaka miteny tsony izy tamin'izay de le fianakaviana sasany miteny hoe tsy maintsy ho faty efa tsy velona tsony de netale hôpitaly be moa zay tagny de amin'ny fotoana am'izay regniny de izy tao amin'ny hôpitaly ny tenen'ny dokotera avoa izy avoay am'izay ny dokotera fa tsy velona tsony fa tsisy asiviteka mafy zany zay zavatra tsy vita ny dokotera sy ny hôpitaly ainy io Andriamanitra ivavahantsika io ataovy aleloia mafy zany araka ny fitantarany izy mivady ireo satria tonga tany antranoko tany izy ireo ankeo maraina sendra nandalo tao de ty anambavy ty zany nisy fotoana efa nidelivrena efa nivavahana foana fa tsy afaka mandeha tsara izy io fa mila tantanana foana meo azy meo Valérie micro anao zany mila tantanana foana mila tantanana fa malemy ianao miteny malemy malaklavo ravarina de tonga de mitarapaka fa tany akeo ankeo maraina izy ireo tonga teo amiko de mbola ny tantanana de mbola le malemy manao kara io netiny vadiny na le manao kara io de sady tantanana oza hoe androany ianao hiazakazaka am'izay ianao aretanjaka ianao ataovy aleloia vo vita ny vavaka 10 minitra ankeo tonga de niazakazaka io anabavy io ary nanomboka tsy ny tantanana intsony atram'izay vadinao io raha nalemy izy de ny tantanana foana nalemy tantanana foatra misy fotoana za manompo toambavaka za tena mahatsaro misy mahita le mialatsiny reny amin'ny teny an'izay magniry mahita le vadin'olona matanjaka tsara fa za de sady sahirana ty tena mijaly raha lahy manambady marary tena mijaly za tena miteny tena tapaka karaha zay silakiaignanao misy moko le vadinao raha io marary de tena sahirana anao nisy fotoany Valérie resaka tamiko ankeo hoe nany manao fanaty tsara tsy vitanao makaty tsy mahavita manao fanatra zanako le fafitaona izy am'izao izy fogna mpitondrako fanatra anao tsy afaka mandeha tonga eo anao fa androany ianao afaka mandeha tsara ianao orakoraka mafeka nandritra ny 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
fito taona zay androany izy afaka nandeha afaka mandeha soamatsara Hallelujah. mahery ny Andriamanitra vavatsika Hallelujah. aleluia nanomboka androany maraina anao ny afaka nandeha tsara ia sady memevana taloha za mavesatra tongotra anao mavesatra be mihitsy fa letsy ny androany maraina ia maivamaivana tsara mevana aleluia asiviteka mafy manakory ny afalianao rahalahy za mantsy zay tena maraina iny tena faly satria izy ohatra ny hoe tanao tamin'ny fotoana monjy fotoana tamin'ny paradesy taky izy tamin'ny sabata dia hoe tebitebijebo zaho andeha monjy fotoana amin'ny paradesy io dia ohatra mety hevitra izy andeha mangarano ihany aloha andeha mangarano sika fa tsika tsy andeha amin'ny paradesy sain'ny satana koa zany mahatonga anao ho afaka ny eo anao mahatonga ny satana manao an'izany dia tsy naneky ihany za fa tsy maintsy mandeha ty anao tsy maintsy sorana ny tompo fa tamin'ny fotoana fa tsapa fanafana izy teo tamin'ny sabata iny aloha fa nitsipatsipaka izy teo dia niteny nietsika devoly izy teo nietsika devoly mihitsy izy teo dia niteny le zanako kely tonga tandragno alefa mao metsakatsaka ambony salon alefa mandihindihiky anao dia gaga nanino izy tany Estera oa nandihy be izy papa hitako gaga za tsy mandeha izy am'izao dia rehefa narena zay tonga telefona arena avy namonjy alimbavaka zay laly dia totsika andeha pasteur oa am'izao ora zao fa minerana baby Ziliao izy ohatra ny miadevitra izy akeo maraina izy io mbola nietsika devoly be mihitsy izy ny délivreko teo manakory ny afaliana ry Valérie faly anao ke sitrany anao eo hotahiny tomponareo vady dia tsy miverina koa ny aretina mandrakizay dia ho feny fahasoavana andray fitahina amin'ny lafiny rehetra amen ndao maka plasy asiviteka mafy orakoraka aleluia mafy be tenenina eo anilanao manasitrana Jesosy hoe Manasitrana Jesosy. fito taona io ny tsy afaka nandeha tsy maintsy tantanana malemilemy tsara manakory fahitanareo azy asiviteka mafy za rahalahy izy moa ny anarany rahalahy iny teo José rahalahy José tsy manambady olona malemilemy tsony ianao aza malahelo anao fa tsy malemy tsy vadinao ke io orakoraka mafy zany Hallelujah. hitanareo misy zavatra tsy azo edikevitra ao an'Andriamanitra mila mandray fanapaha-kevitra ianao rehefa niteny ny dokotera aminao tsy vitanay tsony ty ka miteny aminao Andriamanitra hoe ajanony ny fanafody dia zavatra ra ihany rehefa tsy manasitrana anao ny fanafody aza miady hevitra ka raha tsy mihinana an'io anie karan'izao dia raha tsy mihinana an'io karan'izao androany hivavaka ao anao miala ny tsy finoana ao anatinao miala ny tahotra ao anatinao miala ny tebiteby ao anatinao amen izany mandrakariva ny ady hevitry ny olona pastera zany raha vao mivavaka eo dia zao hoe tsy tiany ny vadiko ane zaka eo io mivavaka e tsy tiany rafozako ane zaka eo io mivavaka e zaka eo ene pastera raha vao tsy miasa tsy mahazo voly raha vao tsy mivarotra tsy mahazo voly zao ny tenin'ny tompo aminao androany manana etaeta andao hitady an'Andriamanitra eno zao rehefa tsy voavahanao io problema io tamin'ny herinao tsy voavahanao ny problema io tamin'ny fahaizanao tsy voavahanao tamin'ny vola tsy voavahanao tany amin'ny dokotera tsy voavahanao tany amin'ny patronao androany tapao ny hevitra aza miady hevitra mitady anao Jesosy angetaeta nompo anao anolo tena lalina ho anao anaraka anao ataovy amainy zany Amen. 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 aza miady hevitra Hallelujah. manakory ny fijerin'ny olona raha mivao mivavaka eo zao no teneniny namako zany mako ny problema ny lehilahy sasany satria ny fiheveran'ny olona fa raha vao ny lehilahy no mivavaka dia ohatra ny sarim-bavy izy zay ary misy lehilahy tena zany ny adevitra ho aminy dia tsy hanao fahotana tsony ave dia tsy hampirafy tsony ave hivavaka zao dia karakory tsara dia tsy sotry labera koa ave raha lasiana vavy androany miantso anao ny tompo aza miady hevitra tia ame fiainana vaovao anao Andriamanitra tia ame fiainana vaovao anao Andriamanitra Yesory ny ady hevitra amen ipetera dia tia metsaka manao hoe atramin'ny alina nge Jesosy nefa ny karame atramin'ny alina nefa nanarato hoe zange mpanarato ny asako hoe aiko tsara nge io ranomasina io hoe fantatro tsara nge io ranomasina io hoe aiko tsara io atsy misy trondro atsy tsy misy atsy zao aiko ane io hoe efa atramin'ny alina ny karama no nandatsaka ny rato nanarato fa tsy nazo ninina tia metraka ady hevitra petera fa hoy Jesosy tsotra taminy arosoa ny aratinao mandrosoany amin'ny lalina dia azo azandrano ianao raha lasiana vavy aza mametraka ady hevitra
Ndray ianao te hiteny manao pastera zange efa mivavahana tatsy zange efa nametrahana tanana tatsy efa tany amin'ny kapy rane nisan'le kongolo reny ane tonga teto e de efa tany any e efa niositra an'le menaka Israely ange pastera fa tsy mety apake efa nividy an'izao ange efa nanao antia e androany ny fotoana manana finoana andao Rosilal andao Rosilal andao Rosilal amen asa mametraka ty hevitra be zange pastera efa tary efa tatsy le fiangonana tatsy amora rano any iahy efa ianina mihitsy any dada ranona mihitsy any nametra tananay androany Jesosy anafaka anao fanapahan-kevitra androany tsy sangisangotsony a Jesosy Rosilal Jesosy tsy anaoko tototsony androany ny ampaherezako anao aza mitady dada raha tonga eto aza mitady pastera aza mitady fiangonana fanolora-tena ho an Jesosy atramizay manko ny olanao atramizay ny olanao de zao menaka ny tedavinao menaka Israely rano Jordan mitady pastera mitady profeta mitady anté mitady fiangonana zany tsy nahitanao an Jesosy satria fiangonana ny tedavinao de fiangonana no hitanao pastera ny tedavinao de pastera no hitanao fa raha androany ianao manapa-kevitra Jesosy no tedaviko eto de ho Jesosy no hitanao ahitany Jesosy anao manasanao za tonanao manana etaitapo raha tonga eto aza pastera ertina ny tedaviny aza mitady ny fiangonana pastera ertina aza mitady amin'ny vaony oloko Jesosy ndao tedavitsika eto fa raha vao tafahoana amin'ny Jesosy ianao misy zavatra miova amin'ny fiainanao raha latsiny ba amen ataovy amen raha resy latra am'zany anao amen sy tia tanana mafy zany ho an Jesosy alleluia 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 rehefa mijery tsika ny tantara atao amin'ny Jaonina toko faharoa tantara itsika menakavy rehefa nisy fampakaram-badiny ray andro mariage tao anaty baiboly tao akana rehefa nisy mariage de tamin'ny jiosy mory havana de reny dovay reny ny tena tao hoe sakafo sy tena hoe mampihaja an'le mariage de ny dovay tam'izany tsy tena le hoe dovay mampamamo be tony fa karazana jus de raisin fa dovay moa filazany zareo azy fa tsy le dovay atsika le misotro ianao tonga de katsy le tonga de mamo reny de hoe zay manko ny fanararotan'ny olona tsy mivavaka Jesosy arozy izy nanova ny dovaiko aonzay tsy sotro ka tsy le dovay sotrotsika zao io fa karazana ranom-boaloboka inona hoe karazana ranom-boaloboka zany no fisotro tamin'izany fotoana zany ary ny mariazy anankiray raha hoe tsy ampony ranom-boaloboka na lany le dovay de tena fafahambaraka mihitsy ny hoe tsy ampony dovay tao ohatran'ireny le hoe tsy ampy loka reny ohatran'ina hoe tsy ampy loka mariazy de tsy ampy loka ohatr'izany mihitsy ny fafahambaraka tamin'izany lany ny dovay tao akana tao Jesosy lasy mason'ny Maria de nefa kitsika eo amin'ny 17 ary rehefa lany ny dovay de hoy reny Jesosy taminy tsy manana dovay izy hoy Jesosy taminy raha vehivavy moa mifaninina kory izaho sy ianao ahoana ozy Jesosy manatsy amin'ny mason'ny Maria raha vehivavy moa mifaninina koa zasy ianao moa mifaninina kory zasy ianao tsy mbola tonga amin'ny fotoaka i mason'ny Maria mihitsy zany dedadedaka mihitsy hoe ty ny zanako lamato ty le mpanao fahagagarina Jesosy no anara nreare mihitsy de ozy izy matsy any Jesosy mazanako anao lany inge ny dovay inona ny hevitra hitanao ona namaliny Jesosy izy raha vehivavy sady nijereny Jesosy ambony ambany ohatry zao mason'ny Maria alleluia mo mifaninina kory zasy ianao alleluia teneniny eo aniranao teneno izy ozy Jesosy mo mifaninina kory zasy ianao moa mifaninina koa inona ty Jesosy tenenina amin'ny mason'ny Maria am'izany aza mifampidipity za tsisy idiranao amin'ny fiainako mihitsy ozy izy zany any ampaherezako anareo rehefa mivavaka aloha tonga de amin'ny Jesosy direct ataovy alleluia mafy za alleluia fa i mason'ny Maria ndray tsy asiny vidiny mo mifaninina kory ozy izy sasy ianao aloha tonga de amin'ny Jesosy ao zao de misy malahelohelon ray zao teneoko za de misy malahelohelon ray ao zao
mampahery anao amen. Amen. Inona natao Maria eo amin'ny 15 hoy fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay asainy ataonareo. Ahoana hoy masony Maria? Ataovy izay asainy ataonareo. Fatatsy Maria avy hatrany lany divay anareo izy fa izao io zanako lahy io Jesosy io tene ataovy fotsiny izay teneniny io aminareo. Ataovy izay teneniny. Ahoana hoe Ataovy izay teneniny. Arao fotsiny izay teneniny aminareo nininona tonga dia tanterao. Hoy Jesosy mantsy an'ireo mpanompo reo, reo misy siny reo misy eo, ndahana fienoy rano. Ndahana fienoy rano. Inona ny lany? Rano sady vai. Inona ny lany? Rano sady vai. Divay ny lany. Nefa inona nasainy Jesosy ataon'ny mpanompo? Ndahana fienoy rano reo izy. Dia ny fienona rano. Dia hoy Jesosy andana amin'izay tovozy. Dia andana zarao am-pinana. Vao teny am-pandehanana teny vadika inona? Vadika divay. Ataovy aleloia mafy rahalantsana ba. Aleluia. Io Jesosy io eno zao mahay fahagagana io. Ary rehefa tsy hitanao tsony zay azo atao, misy aminareo tonga eto tsy mahita atao tsony dia mampahery anao fa rehefa tsy hitanao tsony zay azo atao dia mbola misy azo atao. Amen. Averiko indray mandeha rehefa tsy hitanao tsony zay atao dia ahoana hoe mbola misy azo atao. teninao zany eo anilanao. Rehefa tsy hitanao tsony zay azo atao dia mbola misy azo atao hoe mbola misy azo atao tsara. Ataovy aleloia mafy raha resy laty amin'izany anao. Aleluia. Avereny tsara hoe zay phrase zay Efa tsy hitanao tsony zay atao dia mbola azo atao tsara. Amen. dia mbola misy Azo atao. izy amin'izao fotoana izao tsy mety tsara velatsy. Tena mahatsiaro mihitsy anao tsy hitanao tsony zay atao atsangano eny tanana. Anisany efa tena verevitra nefa tena tonga eto fotsiny sisy ianao hoe ndeha hoany fa hamonjy an'io délivrance io. Izy nefa tena tsy mahita atao tsony. Mampahery anareo reny mbola misy azo atao. Mbola misy azo atao. Ary eto zany lakile zany androany raha lasana ba. Amen. Inona ny azonao atao? Tsotra be. Ataovy izay asainy Jesosy ataonao. Voalohany, eno tsara ty lazaiko ty. Eno tsara ty lazaiko ty. Manana finoana. Manana fanantenana. Amen. Ao aorianan'ity fotoana androany ty, izy zavatra hitsanga ao ataon'Andriamanitra. Amen. Raiso zay lakile zay androany. Esory ny akivina. Dia ale teo atsainao androany sy ao amponao. Mbola mahita tao ao aorianan'ity fotoana androany ty. Tsy maintsy mahita tao ao aorianan'ity fotoana androany ty. Amen. Tsy maintsy misy lalana misokatra ao aorianan'ity. Avy ere zao Jesosy Jesosy tsy maintsy misy lalana tsy misokatra. maintsy misy lalana misokatra. Mbola mahita tao Mbola mahita tao Esory ny akivina atao anaty. Esory ny akivina atao anaty. Esory ny tahotra atao anaty. Esory ny tahotra atao Mbola anaty. mahita tao Mbola mahita tao Amen. Amen. Sy tia tanana mafy zany ho Jesosy. Hoy ianao hoe lasan'olona mivadiko paster. Ary izy akeo io any efa niteraka kambany. Efa tsy hitako koa zay atao. Mampahery anao manana finoana ary ale teo an-tsainao ty mbola misy azo atao. Mbola misy azo atao. Amen. Amen. Hoy ianao paster efa nanao divorce ny izy ary efa hivoaka ny didi-pitsarana. Ohatrany efa resy paster. Efa tsy hitako tsony zay azo atao. Verevitra tanteraka paster. Tsy verevitra ianao. Tiako iletika ao an-tsainao ny teboka voalohany. Ary tiako iletika tsy ala ao an-tsainao fa mbola misy azo atao tsara. Mbola misy azo atao. Tao Antananarivo tamin'ny tapabolana nisy vehivavy iny nanantona. Vehivavy avy any Tuléar avy any izy. Viezo angamba izy somary fotsifotsy endrika io. Manambady Thailandais. Efa 20 taona fanambadiana izy mivady reo. Nisy fotoana saraka izy mivady. Vita ny divorce. Vita ny divorce. Ary ny saraka. Amin'izao tsika miresaka izao. Miverina amiko paster ny vadiko izy. Ataovy aleluia. Aleluia. Ataovy mafy le zao teny paster. Andao ndray hiverina isoratra. Azo atao za paster izy.
ka inona moa ny olana amin'izany oa da naverina amin'ny soratra. Aleloia. Eo amin'le tsisy azo atao dia mbola misy azo atao. na efa tapaka ny divorce tsisy azo atao tsony dia ny mahafinaritra dia ahoana mbola misy azo atao foana. dia ahoana pastera ozy izy fa nivadiko izy ane pastera tsy mety miala ohatrany tsony efa meny adaholo ny volany rehetra meny anany karamany tsy ala amiko tsono nisy pastera tsy zany ve ny tedavina hoako toviorakoraka mampera latsana ba ny an'ny olona zany efa vita ny divorce fa mbola miverina ny anao mbola vao mampirafy kely fotsiny nahoana ny tsy ilamina ataovy maininy zany tsy maintsy ny milamina. anao mbola vao mampirafy kely ny anao mbola vao herinandro ny anao tsinody ny an'ny olona efa firy taona no saraka vita divorce mbola miverina ny anao vao herinandro ny anao vao tapabolana mbola misy azo atao hoy aho hoe mbola misy azo atao. Aleluia. Aleluia. Tiako ino ianao fa hain'Andriamanitra ny manangana amin'ny fiainana. Amen. Efa nitantarako tany amin'ny tele ty resaky ty. Vehivavy anankiray any a Frantsa any izy. Manambady vazaha io ohatra nabavy io. Tsy mifampiteraka izy mivady. Le raha matoa efa somary le bebe kely fotsiny. Tsy mifampiteraka. Nisy fotoana io raha matoa io dia zao tena mitomany. Isan'andro izy dia mitomany amiko. Pastera, isaraka izay mivady. Ahoana pastera ny ataoko? Raha ty a Frantsa ty misaraka izay mivady. Zany efa tsy te hipetraka ny Madagasikara tsony. Pastera, tsy hitako tsony zay atao. Hoy izay mahatsy azy, mbola misy azo atao. Na tsisy hitanao tsony zay atao dia mbola misy ny azo atao. Aleluia. Aleluia. Dia le izy ny pastera efa naka-avocat izy. Efa nanao divorce ange izy. Dia ny anabaviny sy ny rafozako pastera fianakaviany rehetrarehetra. Efa napirisika azy hoe hisaraka. Dia makahala ny zobaviko. Makahala ny fianakaviam-badiko. Dia efa any amin'ny anabaviny izy amin'izao fotoana izao no mipetraka. Dia ahoana pastera? Malahelo ane. Tiako ny vadiko. Nentina ihay mambavaka. Nentiko mambavaka. Aleluia. Aleluia. Tonga amin'ny fotoana anankiray miantso andra izy. Pastera. Za moa nisy fotoana efa saka reraka ihany miantso isan'andro. Misy fotoana efa reraka. Tonga indray raha nabavy ty Jesosy. Aleluia. Atsony isan'andro dia misy fotoana raisiko any izy. Aleluia. Dia ahoana pastera ny atao aho? Fa ho avy eo ny le vadiko sy le anabaviny sy ny rafozako e. Hozaraina ny fanananay amidy hono ty tranonay ty e. Dia ahoana ny atao fa za efa naka-avokako. Dia ny avokako ny tena efa miteny tamiko hoe tsisy hevitra tsony mihitsy ny fiarahanareo. Efa tenana efa tsisy hevitra fa zany hoe miady tsika arak'izay tratrany azo. Zany no zany nataon'le avoka. Dia ahoana pastera? Ho avy eo ny zareo raha pitso. Zao an'izy ranabavy rehefa ho avy eo izy zao ny ataonao. Dana mandro tsara mihitsy ianao. Mitsikitsiky tsara. Amboary tsara ny volo. Manova akanjo tsara. Manao metimety. Dia manomana sakafo arak'ile tena tiany mihitsy. Le sakafo mahafinaritra iny. Ny alehan'ireo fianakaviam-badin'ireo zany tonga dia hiady mihitsy aho. Zany indray nanorina mety horohevitra azy. Ianao aza mifamaly aminy. Karakaro sakafo izy. Manova metimety tsara. Tandray misy manao mivareraka be, kivy be eo. Aza miady aminy. Aleluia. Aleluia. Tonga tany le vadiny. Miaraka amin'ny avoka. Miaraka amin'ny anabaviny le vadiny. Miaraka amin'ny rafozany. Ny fanena tao. Zao ny tenin'le rangahy. Tsy hisaraka ndray aho. Aleluia. Oraka be. Aleluia. Mbola misy azo atao tsara. Aleluia. Tsy hisaraka ndray ozy izy. Taika be daholo tamin'ny avoka. Za ozy izy le rangahy tonga dia hijanona. Aleluia. 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 Efa ho fito volana sa valo volana lasa zay sa efa herintaona latsaka angamba. Ny lama ny tokantranon'izy mivady. Mifankaty izy mivady. Ataovy aleluia. Aleluia. Ataovy mafy le tiaka. Nisy fotoana izy mivady miresaka amiko direct amin'ny messenger izy mivady a. Dia mifampahery amin'le vadiny ao a. Lasa zao izy mivady miara mivavaka ao an-trano ao. Aleluia. Miara mivavaka. Hoy a mantsy anao. Amin'le tsisy azo atao tsony dia mbola misy azo atao. Ka zao ataovy ao an-tsaina vao mivoaka eto rehefa avy eo. Izy vao mivoaka eto dia zay verimberiny
mbola misy azo atao, mbola misy azo atao, Alleluia. mbola misy azo atao amin'ny tsosan'olo ty. Asitiaka mafy Asa maimay zany. Jesosy. Amin'ny ty trosan'ny banky ty dia ahoana ny valiny, Mbola misy azo atao tsara. amin'ny ty aretiny ty dia ahoana ny valiny, Mbola misy azo atao. amin'ny ty fiaina tsy mety mandeha ty dia ahoana ny valiny, Mbola misy azo atao. amin'ny ty fiainana bloqué ty dia ahoana ny valiny. Mbola misy azo atao. Ataovy amainina mafy raha resy latandrenanao. Raisy ny tanany eo nilanao dia tena izy mbola misy azo atao. Sa tsikitsiky eo akaikinao. Mazava sa tsy mazava zay. Teboka ray voalohany zay. Tsy maintsy mino an'izany ianao. Ahoana hoe? Tsy maintsy mino an'izany ianao. Fa raha vao mivoaka eto ianao rehefa avy eo ka hoy ianao hoe mbola miverina amin'ilay nidirana tamin'ny ianao nitsofoka teo io manko tamboalohany dia zay le eritreritra hoe tsy hitako tsony zay atao. Fa mivoaka eto ianao rehefa avy eo tsy zay tsony ny teninao, mbola misy azo atao, mbola misy azo atao. Hoy hoe mbola misy azo atao, ataovy alleluia. Halleluja. Amen. Zay ny teboka ray voalohany. Tsy maintsy ao an-tsainao sy ao am-ponao aloha zay. Noho izany rehefa mifampiresaka rehefa avy eo rehefa avy eo moa anao délivrance tsiraray. Eny tsy dia manam-potoana lavabe andraisana anareo fampiresana anareo moa fa na ifampiresaka koa reny antsika dia izay ihany ny lakile atoroko anareo e. Sa hoanao sisinareo andonge antsika iresaka io e fa tsisy nininona ho teneniko anareo akoatra zay. Mbola misy azo atao ny fiainanao ranambary dia avy eo manao délivrance. Alleluia. Halleluja. Noho izany miala eo anao dia zay ny toe-ponao sy ny finoanao. Tsy maintsy ho tafavoaka ihany. Alleluia. Halleluja. Faro. Teboka faharoa dia izao. Apetrao eo am-pelantanana ny tompo ny problème rehetra. Ary minozy lazain'Andriamanitra. Averiko. Apetraka eo am-pelantanany tompo. Ahoana hoe? Apetraka eo am-pelantanany tompo. Eo am-pelantanana tompo ny fiainako. Tsy hanana fanahina. Tsy hanana tahotra. Tsy hanana tebiteby aho. Vao miala eto ianao dia zao ny toe-tsainao. Zay hiafarany ihany hiafarany. Fa ny fiainako eo am-pelantanan'Andriamanitra. Amen. Ahoana hoe le toe-tsaina? Zay ferana any fera fa ny fiainako eo am-pelantanan'Andriamanitra. Avereny kely varany hoe? Zay ferana any fera fa ny fiainako eo am-pelantanan'Andriamanitra. Rehefa eo am-pelantanany tompo dia avy alao Andriamanitra no zay patany amin'ny fiainanao. Halleluja. Tsy mila manana fanahiny ianao. Mety miteny ianao ny tompontsosa rahariva amin'ny efatra fotoana atsika. Ratsy zany dia ampiakariko. Androany tsika miezaka amin'ny problème am-pelantanan' Jesosy. Jesosy eo am-pelantananao io dia zay hiafarany ihany hiafarany. Ndana fotsiny mody rahariva amin'ny efatra. Halleluja. Halleluja. Dia ho hitantsika eo zany Andriamanitra no fagagarina eo am-fiainanao. Amen. Amen. Mianatra mametraka amin'ny fiainana eo am-pelantanan'ny tompo. Ahoana hoe? Mianatra ametraka amin'ny fiainana eo am-pelantanany tompo. Mianatra mametraka. Mianatra mametraka. Eo am-pelantananao Jesosy ny fiainako. Eo am-pelantananao no avitra. Halleluja. Halleluja. Zany ny atao hoe olona manana finoana. I Petera dia zao. Rehefa notenenin' Jesosy izy hoe mirosoany amin'ny lalina. Dia zao nataony Petera. Miroso dia zay hiafarany ihany hiafarany. Halleluja. Dia niroso Halleluja. izy nahazo azan-drano manao ana betsaka. Zay hiafarany ihany hiafarany. Rehefa nitenenin' Jesosy le mpanompo manao hoe afeno rano ny siny. Ahoana ozy? Feno rano siny. Dia ny fenony dia zay hiafarany ihany Ny ferana. hiafarany. Alleluia. Halleluja. Teniko aminao androany. Ndao iroso ivavaka. Aza misalasala. Andao iroso ivavaka dia andao tsy hanao kilalao. Andao tsy hanao kitoatoa. Andao tsy hanao kisangisangy. Izao fotsiny. Manapa-kevitra ianao androany. Ny tena problème manao angera lasianabavy dia zao hoe. Ny tena olona mivavaka hitanareo. Ohatra miroso tsy miroso zany. Ahoana hoe ny tena olona mivavaka? Ohatra ny miroso tsy miroso zany. Miroso kely, ohatra ny hoe miroso kely tapa-bolana. Roa herinandro. Io fa ohatra ny hoe io fa hita mivavaka dia tapa ny tena hojereko ary zany herinao zany tapa tena le mivavaka ary hitanareo. Misy karazan'olona. Za mahita mihitsy. Mandeha ohatra io hira io mandeha tsara io. Ary ainy io hira io. Za mahita karazan'olona ohatr'izany.
ainy io hira io fa izy tsy te hanao, izy tsy te hiroso. Dia inona ny ataony? Mody microiser les bras izy. Dia ohatran'ireny hoe tsy mahay nininy ireny. Za mahita karazana olona mandeha reny tsy misy rehareako reny. Teneny izy hoe atsangano ny tanana. Mananga tanana zany nge mahay daholo. Izy tsy mahay any tsy misy rehareako afa-tsy anao Jesosy. Na ny naringara-jao ary mahay. Tsy misy reharea sambatrao Jesosy zakonko zakonko. Ny mpijery malikila rehetra mahay an'iny. Marina sa tsy marina? Izy tsy mijery malikila. Tenenao paster, teny paster, ao fafay tanana tany sambatrao Jesosy. Misy karazan'olona sambatrao Jesosy. Ohatrany hoe misy problème zany eo ambany heliny ao. Miroso tsy miroso, ahoana hoe? Miroso tsy miroso. Fa maninona raha tonga dia midera moatran'ny olona mihitsy. Ataovy aleluia. Alleluia. Zay ngely hoe mitsalalle. Fa dia sambatra Jesosy. Maro aminareo ireo. Tsy vitsy aminareo ireo moa zany. Tanora. Misy aminareo ary lehilahy fa mpanambady. No efa mibalina teto amin'ny paradise teto teo aloha. Ary mandihy tsy sotra zany mihitsy. Miaraka amin'ireny le inona kaotsy inona kawitsy dia inona daholo ireny le fandizana miaraka an'ireny maro. Miaraka amin'ny samafoaka. Samafoaka. Ary tena niditra lalina mihitsy izy le mandihy amin'ny baly ireny. Tena firifiry ny tena mahay. Rehefa tena mandihy any amin'ny baly. Fa rehefa tonga ao amin'ny fivavahana. Asain'izy andao mba andihy ho an'i Jesosy, andao mba tena hira, tena mifo. Saridina ohatran'ireny labozireny izy. Ohatran'ireny hoe izy ny olona faratapony endrindrindra tsy mahay mandihy. Rehefa hiditra lalina andao hiditra lalina. Rehefa hitady an'i Jesosy andao tena hiditra lalina. O Jesosy matempetere hoe midira ho amin'ina ozy izy. Mandrosoa amin'ina ozy izy. Lalina. Rehefa napetraka am-pelantanan'ny tompo rahalahy ny fiainana. Rehefa milaza ianao fa Jesosy ny amany olana, andao hiditra lalina. Samy mihitsy. Andao ahoana hoe hiditra lalina. andao hiditra lalina. Fa tsy mety io miditra tsy miditra io. Ohatrany hoe ahoana hoe tsobon-drano raha mengaly. Rehefa marivo dia robohana, fa rehefa lalina ialana. O Jesosy mandrosoany amin'ny lalina. Amen. Amen. Ina ny dikan'ilay mandroso amin'ny lalina? Manomboka androany ianao amin'ny alina dia mazoto mivavaka. Aperaka efa naperaka am-pelantananao tompony fiainako. Dia eo am-pelantananao io dia izay hiafarany any hafarany. Tonga amin'ny maraina iakiniko aminao Jesosy ny fiainako. Efa tsy mandeha rery-tsony afa miaraka aminao aho. Mivavaka amin'ny alina. Alleluia. Alleluia. Tonga amin'ny fotoam-bavaka. Io anao fa miazakazaka. Raha lasiana-bava tsy mety ange io hoe efa tsy mahita tao ianao. Tsy hitanao tsony zay atao. Dia io anao fa hijanona any an-trano. Io ianao fa hiravoravo tanana dia hipetraka ao an-trano. Tsy mety zany. Andao miazakazaka hitady an'i Jesosy ianao. Apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Alleluia. Ataovy alleluia. Alleluia. Indray andro tadidiko tsara tamin'ny 2020. Tamin'ny 2020. Misy volan'olona tsy maintsy nyreglena zay. Teo amin'ny 50 millions. 50 millions zao vidina tany izy io. Vidin'le tany le nanovana fiangonana amin'le bypass. Rehefa vidin'io tany io dia tsy maintsy reglena aingana ny volan'le madama satria efa nitakiny. 2020 nefa ny ao anaty confinement ny fiangonana. Mikatona ny fiangonana. Tsisy fafolo-karena sy fanatitra. Tsisy nizaniza azonao antena iny. Jesosy ahoana ny atao? Zao na mangina Andriamanitra ento ny tomobilinao dia andana mivavaka any bypass. Dia andana mitokana mivavaka any. Netiko ny tomobilina dia lasa ao anaty tomobilina midera ny tompo. Dia nivavaka.
vonoko ny telefônina, vonoko ny telefônina mba tsisy olona nyelingely na olona iantso ana koa hoe anome volana iantso problème, vonoko ny telefônina. Zaho a Jesosy hitady anao ao aminao rerian'ny vahaolana. Alleluia. Vita ny vavaka nataoko, velomiko ny telefônina. Niantso a pasteur Frédéric, niantso a pasteur Frédéric. Pasteur ozy izy, misy olona tonga tato ozy izy mpivady reny, ianao ny tedaviny fa tsy hitany, natsona telefônina koa ianao tsy azony. De vao nandeha ny telefônina ozy izy tonga de natsoko. Kary zareo izy tsy mpivavaka ato, fa ny vangin'Andriamanitra hodiny izy hoe, vangin'Andriamanitra hodiny izy hoe anatitra vola ty avaony oloko. Ataovy alleluia. Halleluja. De nateriny ato pasteur ozy izy le vola ka efa niraisiko a, de raha rive anao miantso azy. De fotina hoa le vola 50 millions nateriny ato ozy izy. Asifitehaka mafy zany. Asitehaka mafy zany hoan'i Jesosy. Tonga de le vola ilaina mihitsy. Le vola ilaina mihitsy. Alleluia. Halleluja. Niantso an'izy mivady any arivan'iny satria zareo moa zany tsy fantatro. Tsy hitako fampanaraka fandarikina amin'ny radio sy télé. Tsy fantatra izy hoe izy na iza fa natsoko fotsiny telefônina. Miaraba ho aralahy, miaraba anareo mivady de makasitraka ho fa voaray le vola 50 millions fa pasteur Ertina ihany tia nitady ananareo tsy nahita de anina. De ozy izy le rangahy. Zao pasteur ozy izy niaraka izay mivady ozy izy teny Analakely teny. De misy zavatra nidina alianay mivady mihitsy. De tampotampoka eo ozy izy. Ohatra misy fanan'Andriamanitra miteny amiko hoe ndana maka vola ao amin'ny banky de aterony amin'ny vahony oloko. Ataovy alleluia maro zany. Halleluja. De zaho ozy izy niteny amin'ny madamako, ndao aloha ato amin'ny banky kely vetivety sisa ny lohaka vola. De gaga be madamako ozy izy hoe faka vola tao inona ry dada. De zaho fotsiny teny tamin'ny andao fotsiny de aka vola kely. Gaga izy azo le vola de atao inona io? Ndao aterina ny amin'ny vahony oloko. Atsifitehaka mafy zany. Asorakoraka mafy zany. Nanaky ny vadiko ozy izy. Alleluia. Amin'ny fomba mahagaga. Oza hoe Jesosy io, fa maninona arany tsy nateriny tany amin'ny pasterany, naninona tsy nateriny tany amin'ny fiangonany, ny andro confinement, naninona nateriny taty amin'ny pasteur Ertiny. Andriamanitra rehefa mandray atanana amin'ny fiainanao, mandray atanana amin'ny fiainanao, dia amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina naman'Andriamanitra ny olonao. Ataovy alleluia mafy. Halleluja. Zavatra anankiray ny tadiavatrin'Andriamanitra aminao hoe tapao ny hevitra andao hiroso lalina. Tapao ny hevitra andao hiroso lalina. Ahoana hoe azafady? Tapao ny hevitra dia andao hiroso lalina. Ny tena problème antsika hatramin'izay dia zao. Ohatrany tsy tena manana fanapa-kevitra mirosontsika. Androany mampahery anao. Ianao misy fisalasalana. Anaraka an Jesosy ray. Mbony aty sy ndriko foana ty teniko ty. Izay raha mitona anao eto amin'ny paradise dia tsy mitona anao hibalina. Izay raha mitona anao eto tsy mitona anao amin'ny vahony oloko. Izay raha mitona anao eto tsy mitona anao amin'ny pasteur Ertiny. Rehefa vita amin'ny mission keto ray volana sy tapany lasa miakatra any Antananarivo. Alleluia. Halleluja. Pasteur Ertiny no endrasana eto eo ianao sy ny tranonao. Lasa andehany amin'izay aniran'Andriamanitra nandray aho. Fa za raha mitona anao eto, mitona anao ho an'i Jesosy aho, mitona anao ho an'Andriamanitra. Andao hiroso lalina ho an'i Jesosy. Tia tanana mafy ho an'i Jesosy. Ataovy alleluia mafy raha resehatra amin'izay. Za ndray tenen'ny olona zany pasteur, anaraka anao mihitsy, anaraka anao mihitsy, anaraka anao. Ny amo reny olo reny teneniko hoe raha anaraka anao tsy aditsa dia andao ah. Alleluia. Halleluja. Amen. Izay tsy mitona anao anaraka an'izany izy eto. Ny azavatra kiray ihany ndao an'olo tena ho an'i Jesosy. Fa raha vao manolo teny ianao, raisin'i Jesosy atanana ny fiainanao rehetra. Amen. Andao miroso lalina. Ataovy amainina zany. Ataovy amainina zany. Amarana ny toriteny aho. Rehefa avy eo tsika hivavaka. Anao délivrance tsika rehefa avy eo. Izao ihany ny amin'ny fantatra hoe isy olona ho afaka eto androany. Amen. Isy olona ho afaka eto androany. Amen. Ianao ne zao lazaiko anao zao hoe
raha vao androaka ny demoninao zay androany ka hivavaka ho anao ametra tananao anao ianao nge fantatr'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra ny eo am-ponao sy ny fanapahan-kevitra ao nefa tadidy koa fa ianao fantatry ny devoly teneny ny eo anilanao sy eny fantatry ny devoly sy eny fantatry ny devoly fatany tsara ianao tonga eto ka raha vao ianao tsy tapa-kevitra tsara zany inge ny tena problema mahatonga an'ireny le hoe hitanareo le hoe efa mivavahana foana pastera roa volana ny delivrena fa tsy mety afaka mihitsy tsotra be le antony ianao delivrena ianao ametra tanana ianao roana devoly fa ianao koa hitany devoly ny fanapahan-kevitra ao ozy ny devoly tiany olona tsy tena tapa-kevitra e tiany tsy vonina hivavaka zany fa ametra tanana ny tedaviny io pasterery tiana ny tedaviny io ametra tanana azy fa io tsy voniny hitady an' Jesosy zany io antany anao a miala ny devoly sa tsy miala tsy miala ozy ny devoly vazavaza elahy eo raha heritina fa ty nyray tsy an'lahy zany ty de io pastery heritina mandroaka ny devoly ao miala faripeo eya ozy ny devoly na ho faripeo ary zay tsy miala ato ty olo ty zavatra tsy vonina hivavaka zany zany iny ny grave be am'ireny raha lasana vavy raha vao hitany devoly ianao tsy tapa-kevitra tsy miala aminao zany izy ary na ametra tanina fahazaty faharivo ary ianao de tsisy nininona miova tadidiko tsara mpivady zay tany Antananarivo amara-paranako ny toroteny reto mpivady reto tam'izany ny fiangonanay ny trano fivavahana eny ampovoan-tanimbary eny ampovoana tanimbary be zay tao Antananarivo tao am'le ambilany be zay de mandeha tetezan-kazo ny mitsofoka any eo amin'ny tetezana eo amin'ny 100 mètre eo vao tonga ao de vita le fotoam-bavaka reny misy mpivady tsy hay moa zany zay resaka izy mivady sy le toyany sy ny tany aloha fa misy mpino avato aoriana manaraka azy satria le tetezana zany tetezana kely ray metatra eo de tsy azo isongonana hoe anna fa tsy maintsy mandeha moramora de mifanaraka avato aoriana de misy mpinona eno ny resaky le mpivady le ranga aminy io ny marary mafy le ranga de zao ny tenin'le ramatoa avato aoriana manaraka azy tsy inona ny rarahina zany e rehefa sitrana fotsiny de mijanona ahoana ozy izy rehefa sitrana fotsiny de mijanona ianao angeny manafina an'izany amin'ny pastery fa ny devoly maheno zany sa tsy maheno maheno devoly maheno zany sa tsy maheno maheno ary Andriamanitra maheno zany sa tsy maheno maheno eo anaty amin'ny pastery ety anao mody mitena hoe pastera anompony tompo zay tena te ho afaka zay vao mivoaka amin'le tetezana izy sy inona ny rarahina an'izany fa rehefa sitrana fotsiny de mijanona ozy ny devoly da nilaza any ozy izy fa io olona tsy voniny hivavaka de tonga ry zareo ny herinandro nitsa firy andro aorinana iny de zao ny tenin'le anabavina ianao n'le resaka le olona na ianao n'le resaka reo mihitsy pastery izy mivady le ohatra reo mihitsy de ozy hoe tsy gaga raha tsy sitrana izy satria re amin'ny devoliny hoe tsy fanapahan-kevitra hitany devoly fa olona tsy tapa-kevitra anompo azy anompo an' Jesosy za mampahery anao raha tonga eto e tapao ny hevitra tsy hitady vady fotsiny tsy hitady vola fotsiny tsy hitady fanasitranana fotsiny anaraka an' Jesosy mihitsy ianao aleloia teneny eo an'iny anao ohatrany nanginginy se hoe ohatrany nanginginy karaha nangingina anao karaha nanginginy anao ro anao zay inona fanapahan-kevitra io anaraka an' Jesosy ianao sara ino raha tedavinao io anaraka an' Jesosy mbola ataovy aleloia mavy zany aleloia zany ny an'ny olona ny toetsain'ny olona sasany rehefa azo izy zay tedavina inona ny rarahina am'izany ary betabidy mihitsy ne olona tahaka zany rehefa nahazo vady izy tsy mivavaka tsony ary za de miteny aminao ny zavatra ho tedavinao eto androany omen'Andriamanitra anao ny fanerinao ho tanteran'Andriamanitra amen fa izao ny inoy
ino izy zao zavatra lazaiko anao zao tsy io zavatra anankiray io ihany ny ilanao an'Andriamanitra ahoana hoe Tsy io zavatra anankiray io ihany zay efa nahita Andriamanitra. olona ohatr' zany nangataka zanaka tamin'ny tompo izy meo zaza Jesosy fa mbola tsy niteraka dia nomeny Jesosy zanaka nomeny Jesosy zaza inona ny zavatra mitranga voateraka izy ka nahazo zaza dia tsy mivavaka tsony nanontaniana izy aty aoriana ka raha tsy mivavaka tsony ranabavy sahirana roza paster le zanako akay kara maditra sahirana mikarakara anazy zava-doza zany satria tady io tsy io nahazo zaza io ihany ny ilanao an'Andriamanitra misy zavatra tsy maintsy ilanao an'Andriamanitra tatio arina izy niantso aho pastera marary mafy le zanako ato tadidinao amo pastera le nangataka zaza tamin'ny tompo iny ato le zaza fito volana zao marary tsy mihinan-kanina mivalana manao azy zao mamay be efa miakatra amin'ny maso pastera tsy maintsy misy ilanao an'Andriamanitra foana Za mihitsy. teneniny eo anilanao tsy maintsy misy ilanao an'Andriamanitra Tsy maintsy misy zavatra ilainao an'Andriamanitra foana. androany ianao mety mieritritra nahazo vady vazaha toy ianao tsy mila an'Andriamanitra fotsy ena vazo zay tedava azonao ivady vazaha io fa mbola misy fotoana tsy maintsy ilanao an'Andriamanitra andao iroso Amen. andao iroso Amen. tapaho ny hevitsy Amen. aza manao kisangisangy Za mihitsy. rehefa ivavaka tena ivavaka teneniny eo anilanao rehefa mivavaka dia tena mivavaka Rehefa mivavaka rehefa dia hitady tena an' Jesosy dia mivavaka. tena hitady an' Jesosy Rehefa hitady an' Jesosy dia tena mitady an' Jesosy. amen satria amen vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na delivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitrana Aku nanisik, ampunya pala